Farmerabatsika rira riavaka amirazo zao alatsinainy fahafito amby roapolo ny volana aprily zao ary dia manonona fiadanana tompony tokantrano any am'lalan'ity mofinaina etika ny efisianina toko faharoa no mofinaina tsika anio riavako. Efisianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo. Efisianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Vakitsika amin'aran'i Jesosy zany soratra masina izany. Ary ianareo dia efa novelomin'ny fony mbola matin'ny fahadosoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Tao amin'ireo nitondrantsika rehetra tena ko fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika andaniny nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay nanankarena amin'ny famindram-po no ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadosoana azy isika dia mahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavana no namonjenanareo, ary niarana tsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro avy ny ampen'ny alen'ny fahasoavany amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndao hisy irehare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahavalo sy fahasivy no hoentinao ampaheranao ry havako, fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndao hisy irehare. Tamin'ny taona 7-valopolo tanoany any dia tamin'ny taona 20 indrindra dia nisy mpanoratra, nisy boky nivoaka nosoratana mpanoratra anankiray antsoina hoe Émilson Daniel Andriamalala. Dia boky maro nosoratana ity mpanoratra malagasy ity, izay isan'ny azoko lazaina hoe nahafehy tsara ny teny malagasy, ary tsara rafitra na ny fehezanteny ampiasainy na ny voambolana ampiasainy, ka everiko hoe ho an'izay tanora malagasy tamin'ny fotoana andro ka namaky ny asa soratra ity mpanoratra ity dia nanana tombony betsaka tokoa tamin'ny fifehezana ireo voambolana sy ireo teny isan-karazany, ireo teny malagasy izay ataontsika hoe nanana izay na izy azy manaraka ankehitriny sy tamin'izany. Everiko hoe izay moa anankiray tombony tamin'ny vanim-potoanany ataontsika hoe taona 20, satria betsaka ireo boky izay voasoratra tamin'ny teny malagasy tahaka amin'izao andro ankehitriny izao, ka na io tantara na resadresaka na gazety boky na bande dessinée tantara tsara zany dia betsaka tamin'ny teny malagasy, ka na dia amin'izao andro ankehitriny izao atsika dia betsaka ny voambolana mipora tamin'izany fotoana izany izay ampiasaintsika amin'ny vanim-potoana ny fiarahamonina ankehitriny. Ka hotsika aminao hoe tamin'izany fotoana izany dia nisy boky anankiray nosoratana antsoina hoe Etraketraka. Ny eto anatin'io boky io nisy mpanoratra, nisy ataontsika hoe olona milalao ilay tantara. Izao ny tenin'ilay mpilalao ilay tantara ao anatin'ilay boky manao hoe momba an'Andriamanitra. Hoy izy hoe Andriamanitra ve mametraka fanontaniana izy? Andriamanitra zany lehibe dia lehibe, nanao zao rehetra zao, mandahatra zao rehetra zao, mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendrena, ary be dia be ny zavatra sainy zany Andriamanitra zany, ny zavaboary bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra eto amin'ny erana ny univers dia zany Andriamanitra zany no mitondra azy, ary ao anatin'izany ilay mpanoratra. Ka mandahatra ny fiainan'ny tsirairay izay olona arivo tapitrisa mahery ho arivo tapitrisa mahery Andriamanitra,
nefa rehefa mibebaka aho izy dia manaiky anova amin'ny planiny Andriamanitra. Movy tena anova amin'ny planina mandrakariva Andriamanitra vokatry ny fibebahako izy. Vokatry ny fibebahako fe dia anova planina mandrakariva Andriamanitra. Nefa Andriamanitra efa manana planina lehibe dia lehibe ho an'izao tontolo izao. Dia zazy bitika ity fe dia ampy anovan'Andriamanitra amin'ny planina. Valiny driavako malala. Efesianina 4:2 fa fahasoavana amin'ny amonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare. Driavako malala, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fiainany bino tsirairay avy, ary ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra no mitondro zao rehetra zao, fa tsy herin'olombelona. Lehibe noho ny asa ny tanany Andriamanitra, na dia lehibe tahaka ny inona ara izao tontolo izao, sy ny tany sy ny univers na ny herana, dia izao lehibe lavitra no zany Andriamanitra. Izay namboatra dia lehibe lavitra no izay namboarina. No zany tsy manana tebiteby mihitsy itsika ny afaka malala ny amin'izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Hain'Andriamanitra manamboatra ny fiainantsika no ny herin'ny fahasoavana. Na dia bitika ary sika ny tamin'izao rehetra izao, dia izao tsy mbin'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamy nataony hoe efa nataony ho latsaka kely noho izy ange isika ny afaka malala. Dia eto ary ny tenin'ny apôstôly Paoly mampahery ny kristianina tany Efesosy: fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ery an-tapany voalohany amin'ny titoko faharoa ity dia asehon'ny apôstôly Paoly ny lalana ny diaviny olombelona rehetra miainga avy any amin'ny fahotana. Izy manao hoe itsika rehetra ankidy atao anatin'ny fahotany, itsika rehetra dia fahiny dia nandeha araky ny fomba n'izao tontolo izao, ary ny tompontsika dia ny mpanapaka eny amin'ny rivotra, ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany hoe nasehon'ny apôstôly Paoly ny lalana ny diaviny mpino rehetra, fa tsy nisy nateraka ho kristianina, tsy nisy nateraka ho mpino, tsy nisy nateraka ho nanana ny fitiavan'Andriamanitra, fa izao samy miainga avy any amin'ny tsy fahatanterahana sy ny faharitona avokoa ny olona rehetra riavako malala. Tsy misy nateraka ho marina, tsy misy nateraka ho tsara, tsy misy nateraka ho tsy misy kanina, tsisy an'izany ho n'apôstôly Paoly, fa samy miainga avy any amin'ny ditra, avy any amin'ny toetra tsy mendrika, avy any amin'ny fanompona izao tontolo izao, sy ny daniny kibo, daniny saina sy ny nofon'ny apôstôly Paoly amin'ny daholany ny ainga ny olona rehetra riavako malala. Fa mbola misy ny tavelany mandrakakehitry, misy ny natenatena-dalana, misy ny efa tafara amin'izany, misy kosa ny miezaka mafy fa tazoniny izao tontolo izao. Ianao tsy fantatro izao azy, isika tsy fantatro. Fa ny apôstôly Paoly hoe zalo ary enoko fa enao anatin'izany. Dia izao izy manao hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po dia efa tsy zantso ny sika riavako malala noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo. Afaka tamin'izany toe-tsainy izany ianao. Ino mahasamy hafanao amin'ireny olona ireny ambaran'ny apôstôly Paoly dia tsotra be riavako malala. Ny afantaranao fa mbola ao amin'izao tontolo izao ny olona anankiray riavako malala, dia izao fatany fa ratsy ny ataony. Izao tontolo izao dia mahafantatra fa ratsy ny ataony. Mangalatra fa fatany fa mangalatra, tsisy fantatra tontolo izao fa ratsy ny mangalatra, fa mangalatra ihany izy. Fatany fa ratsy ny mandainga, fa mandainga ihany izy. Fatany fa ratsy ny mifetsy, fa mifetsy ihany izy. Fatany fa ratsy dia atalana rehetra ataony ity, fa ataony ihany. Satria nahoana? Satria voafatotra izy. Voafatotra io tenen'ny apôstôly Paoly hoe voafatotra ilay fanahy izay miasa ankehitriny ao amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Voafatotra izy riavako malala. Fa mampiavaka isika izay zanaky ny fahasoavana kosa noho ny amin'ny Kristy Jesosy ny apôstôly Paoly dia voaombo niaraka tamin'ny Kristy isika, ary noho ny alehibe ny famindram-pon'ny tompo
dia tsy zanaky ny fahatezerana intsony, tsy zanaky ny tsy fanarahana intsony, fa zanaky ny famindora-po, zanak'Andriamanitra no ny aminy Jesosy. Natria na ndray an' Jesosy vompotony azy fijaliana isika dia afaka ary dia tsy manao zany toetra ratsy zany intsony. Ary afaka manao ny tsara. Zao tontolo zao fatany fa ratsy lay ataony, fa tsy afaka manao ny tsara mihitsy izy. Fa itsika rehefa afaka malala fatatsika fa tsara dia vitatsika ny manao lay tsara. Raha tsy ao amin'izao tontolo, raha mbola ao amin'izao tontolo zao isika zanaky ny tsy fanarahana, dia fantatsika fantatra fa ratsy fa tsy afaka manao lay tsara. Fa ny zanaky ny fahamarinana, ny zanaky ny fahasoavana kosa dia mahafantatra ny tsara ary manana herim-panahy manao lay tsara. Ny zanaky ny tsy fanarahana mahafantatra ny ratsy fa tsy manana ny herim-panahy manao ny tsara. Zany dia afaka malala tokony fantatritsika zany. Zay nantsony hoe fahafahana, fantatsika ny tsara. Mampiavaka atsika amin'ny zanaky zao tontolo zao dia fantatsika ny tsara, dia afaka manao lay tsara isika. Ary raha sanatria tsika tsy afaka manao lay tsara fa minjera dia mahay mibebaka, mahay mifona, mangataka ny herin'ny tompo hoe tompo mifona aminao aho. Fa raha pitsohanao ny tsara, hiezaka anao ny tsara. Fa raha tsy ao amin'ny tompo isika dia tsy manana izany, tsy mahatsiaro mibebaka akory, manamarintena, tsy mieritreritra korody izy. Tena apôstôly Paoly zany ny fiasan'ny fahasoavana ry havako. Fahasoavana dia tiony apôstôly Paoly, ianao afaka tamin'izao tontolo zao ka afaka manao ny tsara. Ary raha sanatria tsy afaka manao ny tsara fa ninjera dia mahay mangataka amin'ny tompo, mitalao amin'ny tompo hoe herim-panahy tompo. Zay no mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe tsy mieritsika ingeny avitatsika ny tsara ry havako malala, fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Matoa isika afaka manao ny tsara dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny tompo tsy mamela atsika hitsara na iza na iza. Satria ny fahafahantsika manao ny tsara, ny fahafahantsika manao ny fahamendrena dia tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra. Raha avy amintsika no hahafahantsika manao ny tsara dia afaka mitsara ny namantsika isika. Satria avy amin'ny azy zany, avy amin'ny fiezahany zany. Satria avy amin'ny fiezahany, raha avy amin'ny fiezahantsika dia afaka mitsara ny namantsika isika. Fa satria zavatra menantsika maimaimpona ny fanamarinana no ny amin'ny herin'ny fahasoavana dia tsy afaka mitsara ny namantsika isika. Fa manana didy kosa efa afaka ho azy ireny. Fa fahasoavana ny namonjeranareo. Zany hoe vovonjy isika ry havako malala, afaka amin'izany fotaky ny fahotana izany. Ary miaina ao anatin'ny fifaliam-pahasoavana, tsy noho ny hoe satria niezaka, tsy hoe satria nahay baiboly soratra masina be dehibe, tsy zany ry havako, zava-dehibe zany, fa tsy zay no namonjenatsika. Tsy hoe satria niary tolony vavaka, tsy zay no namonjenatsika. Tsy hoe satria nanao an'izao ny fahadianana tsia, tsy zany rehetra zany no namonjenatsika, fa ny fahasoavan'ny tompo. Afaka manao zany rehetra zany isika, afaka manome isika manolo ny asan'Andriamanitra, afaka mifadianina isika, afaka mizara isika, satria zanaky ny fahasoavana. Fa tsy hoe zany zavatra izany no amonjenatsika, tsy ry havako malala, tsy izany lalana amonjenatsika. Fa ny lalana amonjenatsika efa vita ny tompo tao amin'ny azy fijaliana, dia ny lalana amonjenatsika dia ny finoana fa efa vita ny efa amonjena. Zay ny tenenin'ny Paoly io, na fahasoavana ny amonjenareo amin'ny finoana. Tsy maintsy mifamatotra ny fahasoavana sy ny finoana. Fahasoavana dia ity menanao maimaimpona ny famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy. Ny finoana dia ity raisinao ho anao, maty ho anao Jesosy. Raha saratsay rehefa ko malata hoe misy olona marary an-doha dia eo anoloanao ny fiera alcan. Raha marary an-doha izy ka omena azy ny fiera alcan, ity ny marary an-doha omena fiera alcan, ianao natafa alcan, io amin'ny fanafody. Tsy mividy ianao fa io fanafody dia remenana anao dia sitrana. Raha jeren'ny masony fotsiny io fanafody io tsy sitrana izy. Tsy nifidiny ilay fanafody fa momena azy. Zay ilay fahasoavana. Fa izy mandray hoe aleo raisiko ilay fanafody, hoaniko fa mahasitra anaty, zay ny finoana. Ny fahatongavana ilay fanafody nomena azy fahasoavana, tsy niala voly izy io fanafodinao. Ny finoana izy manaiky handray ilay fanafody ahasitra anazy.
na rahay tonga eo fotsiny lay fanafody kanefa tsy hoaniny dia tsy sitrany izy. Zay ny mahatonga ny apôstôly Paoly mifamatotra ny fahasoavana sy ny finoana. Fahasoavana fanapahan-kevitra Andriamanitra monjy ianao, ny finoana kosa fanapahan-kevitra ao handray ilay fahasoavana men'Andriamanitra. Zay ianao vaovafonjy, zay ny fiainam-baovao. Andriamanitra eo fanapahan-kevitra hamonjy antsika tanàn'i Jesosy zanany, zay ny fahasoavana. Inona kosa no rasana aminao? Fanapahan-kevitra handray ino fa mato anao Jesosy. Dia zay mahatonga ny apôstôly Paoly eto manao hoe tsy avy amin'ny miasa nge zany, fa raha avy amin'ny miasa dia afaka mirere isika. Za tsara, za mety za kristianina, inona koa za ataonao mpandainga, inona koa za ataonao fetsy, inona koa za ataonao zay raha ohatra ka avy amin'ny miasa dia afaka manao an'izay tsika, fa satria tsy avy amin'ny miasa. Fa matoa tonga kristianina antson'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra nge nilika ao navelan'Andriamanitra nilika ao. Lay tsy mety rehetra nataonao tamin'ny andro ny fahatanoranao, ny andro ny fahazazanao, ny ankehitrininao, navelan'Andriamanitra zany rehetra zany. Dia tsy avy amin'ny asa zany, fa avy amin'ny fahasoavana. Ary rehefa navelan'Andriamanitra dia tsy mampatsiaro anao anintsony izy. Ny diavolo mampatsiaro an'iny, patsiahiviny iny mba hakivy anao, ianao ange ohatra n'izao dia patsiahiviny iny. Fa Andriamanitra tsy mampatsiaro an'izany. Rehefa mavelan'Andriamanitra ny ray maka ka ny fonanao taminy dia navela noho ny herin'ny fahasoavana. Afaka malala fiainam-pifaliana ny dikany hoe fahasoavana, fiainam-pahatokiana ny dikany hoe fahasoavana, fiainam-pitiavana ny dikany hoe fahasoavana, fiainana feno fanantenana ny dikany hoe fahasoavana. Zany dia afaka malala inoko fa iainanao zany na dia amin'ny tontolo andro sy tontolo alina ihany ara. Dia ho tsapanao ny fahamarinan'ny tenin'ny Tompo manao hoe fa novonjena ianareo ary novonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana izay raisinareo amin'ny finoana. Vavaksika Tompo dia misaotra anao za efa noho ny fahasoavanao dia velona trapamonjena ary velona manana anao. Tsy noho ny asanay na noho ny fiazahanay na tonga anay ompiano, fa noho ny fanahinao masina ny raisiny tan'olona Jesosy Kristy Tompo izay mampatsiaro ny mandrakariva fa zanaky ny fahasoavana izahay. Dia misaotra Tompo, fisaorana no ambety teninay, fakasitrahana no ny famelan-keloka natolotra ao. Tsy andaranay ho amin'ny firehareana nefa, fandehananay kosa ny fanetreteny hanimponay ianao, hanimponay ny namanay, iainanay amin'ny fahasoavana. Dia azavelanao irehare izay amin'izay rehetra fahasoavana omenao anay sy izay endrika isehoany zany fahasoavana zany eo amin'ny fiainanay, dia azavelanao irehare izahay fa tsy avy aminay zany fa avy aminao, tsy avy amin'ny asanay fa amin'ny asanao. Dia ampandehanao mpanetretena mandrakariva izahay ho voninahitra ao ny fiainanay isan'andro. Ny tokantrano tsirairay izay miara-mivavaka aminay ankehitriny Tompo dia ampanjakao ao ny fahasoavanao, ny finoananao, ny fitahinao, satria Andriamanitra azo antoka ianao noho Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.